raiso ny fanahy masina tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny fiainanao rehefa manana ny fanahy masina ianao, fa misy zava-mahagaga mihitsy miaraka aminao eny, mamaly vavaka anao eny, mamonjy anao eny, misy zavatra hafa mihitsy zany. Dia izay ilay fanahy masina momba ny olona izay mpanaradian'i Jesosy. Dia hojerevantsika aloha ary ny ao amin'ny bokin'ny Mpitsara testameta taloha ka ny toko 4:17 dia tantaran'i Samsona izany, ilay mpanompon'Andriamanitra izay voafidin'Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely teo ambanin'ny fatorany fanagejann'ny Filistina, ary dia ny rahan'Andriamanitra nomeny ny fanahy ny Samsona, dia nisy hery mahagaga tao aminy nentiny nandresy na dia ny lioana azy. Andeha aloha rahantsika taiza ho aiza ilay hery ny fanahy masina izay niaraka tamin'ny Samsona. Ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka hoy izy taminy: tsy mbola nikasiakare zany lohako fa nazirita ho an'Andriamanitra hatrany ekipon-dreniko aho, koa raha ratanao dia hiala amiko ny heriko ka ho osao ka ho tahaka ny olona rehetra. Ary izay zany ilay hafatra teo hoe ny olona manana ny fanahy masina, feno ny hery ny fanahy masina, tsy tahaka ny olona rehetra. Andeha aloha jerentsika ary hoe tahaka ny ahoana ny santionan'izany fiasan'izany herin'ny Samsona, herin'Andriamanitra tao amin'ny Samsona zany. Hitantsika eo aloha kely eo zany ao amin'ny Mpitsara toko 4:15 sy ny manaraka eo. Dia nidiny Samsona sy ny rainy aman-dreniny ka nakany Timina, ary noho ny tonga tany amin'ny tany mboaloboka tany Timina izy, indro nisy lioana tanora nierina taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay lioana tanora dia nisamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanak'osy. Nefa tsy nisy na inona na inona tena tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Asa raha azonao an-tsaina izany hoe iny nisy lioana nierina taminy, tsy nisy tahotra kely akory tao aminy, fa ilay fanahy masina izay nilatsaka tao aminy tonga dia nanomery anazy nisamatsamahany izany lioana izany. Ny afatra androany ry havana tia nampitaina aminao dia izao: rehefa feno ny herin'ny fanahy masina ao aminao dia Jesosy mihitsy ny teny manao hoe efa nomeko ny hery andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninina anareo akory. Tsy ny herin'ny Samsona no entiny miady amin'ny lioana, fa ny herin'ny fanahy masina nampihetsika azy, nampiady azy. Zany koa izasy ianao ry havana. Ndray andro niresaka tamiko, niteny tamiko ny fanahy masina, ary efa nilazaiko tamin'ny vidéo sasany tao alohan'izao vidéo zao moa hoe manahoana zany hoe fanahy masina dia afaka miresaka sy afaka miteny amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Dia niteny tamiko ny fanahy masina tamin'izay hoe hampianatra anao hivavaka no natongavako eto izy. Ka izao, rehefa mivavaka ianao dia ataovy toy ny olona hitan'ny masonao eo mihitsy Jesosy. Fa aza miteny amin'ny rivotra na toy ny miteny irery. Miresaha amin'ny Jesosy ozy izy toy ny olona miresaka amin'ny olona hitan'ny masonao eo. Dia tao aorianan'izay ary dia nivavaka tao amin'ny efitrano anankiray dia hoy izy tamin'ny tompo hoe raha tena ianao marina raha no niresaka tamiko Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, dia izao no izy: za tena mino fa tena eto ianao, ny masoko fotsiny tsy mahita fa tena eto ianao Jesosy. Dia izao mba famantarana mba hangatahako aminao raha azonao atao raha mety ianao. Ataovy misy zavatra mihetsika amin'ireto zavatra eto amin'ny efitrano misy anahy ty. Asa mety ity latabatra ity no misy manakisaka ery, asa na ty rideau ty no misy manokatra. Dia nagaga tamin'izay ry havana, za le miondrika ohatran'izao iny. Dia nisy zavatra nilatsaka avy any amin'ny plafond tonga dia nitotona teo ambony latabatra izay nivavahako, dia avy eo nilatsaka tamin'ny tany. Dia niraisiko izy: inona ity? Vato kely nilatsaka avy any amin'ny plafond any, nefa ilay plafond amin'io béton. Dia gaga ry havana,
tsy zareriny eto fa misy olona anankiray miaraka amiko eto dia izy ny nanao sy zavatra nangatahako tamin'ny riavana malala. Zany tenin'ny fanahy masina izany dia tena variana fa hita ao amin'ny Hébreo 1:20 izany. Izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy: finoana ny nandaozany any Egypta ka tsy natahoran'ny fahatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Izay ilay feon'ny fanahy masina tampoka, ataovy tahaka ny mahita izay tsy hita ianao rehefa mivavaka, fa izay ilay finoana ozy izy izay nandaozany zanak'Israely any Egypta. Ary izay finoana izay rehefa mipetraka aminao na iza manana finoana tahaka ny voatsinapy kely ohatran'ny voatsinapy anankiray, ka hiteny amin'ity tendrombohitra ity ozy izy hoe mifindra any an-dranomasina ianao dia anaika anareo izy. Samihafa tsy mitovy amin'ny olona rehetra, ny olona manana ny fanahy masina, fa Andriamanitra mamaly vavaka tokoa izy ary tena mihaino anao izy. Apetrao aminao ary ankehitriny ny fanontaniana, fa raha sanatria mbola tsy tanteraka aminao izany na mbola misalasala ianao, mbola tsy tarako ry havana. Raiso ny fanahy masina, izy nitaridalana anao amin'ny marina rehetra ary ampianatra anao ny sitrapony izay ny teny rehetra nolazain'i Jesosy, dia ampahafantariny anao izany. Dia manekeo amboariny ianao amin'ny fo tsotra, amin'ny fo madio, dia ho hitanao tokoa fa famarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe ataoko hitan'ny olona ny mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ira fiderana no asandratra anandratana